Iverina eto Antananarivo kosa indray isika taorian'ny fahavitan'ny fanambaram-pananana nataon'ireo mpitantana teo anivon'ny positra malagasy sy ny fifanarahana hidirana amin'ny fandrarahana rabola nanamafy ny fiarah-miasa tamin'ny alalan'ny dinikasa ho amin'ny fahadiovan'ny fitantanana ny orinasam-panjakana ny positra malagasy sy ny Bianco birao maleotena miady amin'ny kolikoly. Maro ny vola mihodina ao anivon'ity orinasam-panjakana ity satria efa mahatratra 10 mihetsy amin'izao fotoan'izao mpanjifa ao aminy ary mbola hitombo izany aorian'ny fanombonan'ny fampindramam-bola mba ahafahana mitondra fampandrosoana sy ny fangarahana no niatrehana ity fihaonana androany ity. Fanampy anazavana. Fandrarahana rabola no atao ato amin'ny positra malagasy. Efa natao hatramin'izay fa niampy izany andraikitra izany. Be dia be ny mety tranka iseho amin'izany azadino fa orinasam-panjakana amin'ny positra malagasy, voram-panjakana, voram-bahoaka izany mikirakiraina ato. Ny voalohany amin'izany ny zavatra mety atahorana, tranka mety atahorana dia ny trankana fanodikodinam-bolam-panjakana na ny détournement de deniers publics. Tsy ferana koa satria asa-panjakana no atao ato tsy maintsy tolotrasa koa izany, ny tolotrasa izay atao dia tsy maintsy manaraka ny lalàna amin'ny tolotrasa raha ny asa-panjakana. Ny mety isiny ny fifandraisan-tendro, mety isiny ny tsy kombakomba ao anatin'izany fanomezana tolotrasa izany rehetrarehetra izany ny zavatra ezahantsika mba tsy isiny ary raha nisy ary mba ezahantsika ny anofanana azy.